Faly miarabetsika mpanaraka an'ity serasera telo minitra rivarivo ity indray. Amin'ity androany ity sika resaka kely momba ny zava-misy eto Italia kanefany koa inoko fa mahakasika ny any amin'ny firenena hafa aty ivelany ihany koa. Fotoana fivavahana ho an'ny tanindrazana izao satria nanarika ny fivavahana ho an'ny tanindrazana izay tamin'ity fankalazana fahaleovantena ity somary tara noho ny fandaminana ny fandaharam-potoana mahakasika ny diaspora rehetrarehetra ho ala izy satria samy mivavaka ho an'izany tanindrazana izany daholo ihany rehefa mpivavaka nandritran'izay fotoana maromaro izay ho anay manokana teto Italia hatramin'izay mipetrahako teto 4 taona 3 taona zay raha tsy diso ako dia misy 3 isa-taona ny mivavaka ho an'ny tanindrazana ny mpivavaka eto izay tarihan'ny FFKM amin'ny volana janoary izay misy ny herinandron'ny fimbonan'ny finoana dia ny 29 marsa ho an'ireo mahery fo dia avy eo ny manodidina ny 4 jiona fahatsiarovana ny fahaleovantenan'i Madagasikara sy fangataham-pitahiana ho an'ny tanindrazana zany nandritran'izay 14 taona mipetrahako teto izay araka ny hitanareo ao amin'ny sitany malagasy.it dia betsaka foana zany ny olona rehefa mivavaka ohatran'izany misy atao mihitsy ny arao hoe fiakarana izay ny olona eto Roma sy manodidina ny Roma mitonga manatrika an'izany misy finanam-be fety be mihitsy dia misy koa ny fivavahana ary tonga amin'izany daholo na kristianina na tsy kristianina na fiangonana inona na tsy fiangonana inona fa tsy misy manavakavaka izany mihitsy nagaga nefa ny fatato ato nandritra ny 4 taona angambany izay dia nanomboka niena ireo mpanatrika an'izany fivavahana izany samy mahalala ny antony angambany tsirairay tsy fantatro ny antony tsy ahatongavany fa ny zavatra tsikarotra alohany dia hoe na dia efa betsaka raha niezaka ataon'zareo amin'ny FFKM amin'ny fampifondronana ny malagasy mba hivavaka zany na asiana fety na tsy asiana fety nandritran'izay 7 taona 5 taona zay dia niena mpitoerana foana zany le malagasy dia izay mampatonga mametra-panontaniana hoe inona ny mampatonga ny olona tsy hivavaka ho an'ny firenena intsony akoatra ny zavatra hafa isan-karazany ny resaka antokom-ponona sy ny sisa dia mampametra-panontaniana hoe sao ara dia leo mivavaka ao amin'ny Madagasikara ny olona sao dia manomboka tsy te hivavaka ao amin'ny Madagasikara intsony ny olona isa-taona izy mivavaka ho an'ny mpitondra nefa ny mpitondra tonga eo nizaniza tsy mahita vahaolana hanatsarana an'ilay farim-piainan'ny malagasy isa-taona izy mivavaka ho an'ny vahoaka mba ho vahoaka feno fahendrena mba ho vahoaka ho tafita nefa ny totongana trano ny vahoaka misy rehefa mpanao ratratra amin'izay ny mpangalatra ny mpanendaka ny dahalo tsy miova sy mbola mitongo hatrany mivavaka foana izy isa-taona mba hilamina amin'izay ny toe-karen'ny malagasy kanefa ny amin'ny totongana ka angamba noho izy ako hoe sao dia mba leo mivavaka raha malagasy sao dia tsy mahita valim-bavaka malagasy sao dia mba azo ihany le valim-bavaka fa rehefa tonga eo amin'ilay toerana ny mpitondra dia mivadika amin'ny zavatra tokony ho ataony sao dia mba azo ihany le valim-bavaka fa le vahoaka mihitsy no manao izay zavatra tsy mifanaraka ny tokony ho izy mahatonga an'izao fanitrahana goavana any Madagasikara izao amin'ny herintaona dia efa hiditra amin'ny fifidianana sika samy tompona andraikitra ho ihako mbola manana herintaona zany sika hivavahana mafy amin'Andriamanitra mba hahafahan'ity firenentsika ity mandeha miditra tsy kelikely amin'ny fandrosoana za tsy miteny hoe hovay na hoe tsy hovay fa mba hoe miditra amin'izay olona tena taritin'Andriamanitra tokoa na ny teo na ny vaovao zay zavatra azonareo sy tamin'ity androany ity ny zavatra nikarakaraiko be mihitsy ny fatsavelan'io paka video io tenenina dia ametraka veloma antsika manaraka indray veloma tompoko